Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa tao anatin'ny fandarana mikolo-hevitra amin'ity zoma alina ity ampanajana no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany ny raharam-pirenena no resantsika mazava ho azy fa nanomboka tamin'ity herinandro ity omaly alakamisy ny fampielezan-kevitra manoloana izay indrindra BDB ny candidat zany zao manerana ny Madagasikara ary fotoana izao ijeren'ny olo-pirenena ny amin'ny hoe candidat tahakany ahoana na hoe iza no iantefan'ny safidy izay no nahatonga anay tato amin'ny fandarana mikolo-hevitra tamin'ny tian'io ity nanapa-kevitra ny amin'ny hoe hanampy ny olo-pirenena ahafantatra na hijery na handinika sy makafaka ihany koa ny mahakasika ny ireo candidat izay manoloana azy sy ny zava-misy amin'ny ankapobeny ihany koa mba hahatonga ny rehetra ho afapo amin'izay safidy amin'ny olo-pirenena zay ny ombonany rehetra manana dia hoe rehefa fotoana takan'izao dia miverina ho eo ampelantanana ny vahoaka malagasy ny fahefana ary dia homeny an'ireo olom-boafidy ireo nanasa vahiny ny fandarana amin'ny ity hariva ity atao anatin'ny adihevitra tahaka ny mahazatra antsika avy ato amin'ny ankaviako ato Andriamatoa Del Cristo izy dia candidat amin'ny commune Ambohimangakely zany hoe eny Avaradrano eny larina fafito moa zany no misy azy ao anatin'ny bulletin tokana avy ato amin'ny ankavanako kosa dia Andriamatoa Botodi Rémy Henry secrétaire général ny Sekrima Soarano ary farany Andriamatoa Ranefson Jean Désiré floa national ny vovona pirenena na pirenena ny tanora miara-miasa amin'ny antoko marina moa zany izany vovona pirenena ny tanora izany manasanao tompoko lasy tompoko vavy araka aminay hatramin'ny farany atao anatin'ny fandarana avy hatrany dia hanomboka ny adihevitra sika sady manarana loatra miaraba ihany koa nareo arakaraky ny fanomboany ny faneho-kevitra apetrakintsika avy hatrany ato amin'Andriamatoa Ranefson Jean Désiré ny fanomboana ny fitenenana ahoana inona zany zao torohevitra tsotra omena ny mpifidy manoloana ny fahasamihafany ny candidat izay tsy maintsy enony mandritra n'izao fampelezan-kevitra mba tsy ahadiso ny safidiny. Miaraba anao eny kiatsa miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana eto amin'ny Kolo TV sy ny Kolo FM ny zavatra fanontanianao tsotra be hoe inona ny torohevitra tsotra kanefa rehefa tena jerena le izy sarotra ihany ilay ataoko hoe anazavana n'le inona daholo moa ny ao ambadika ny hoe raha manao safidy anankiray ny olona dia inona no ambadika izay tsara fantatra zany fa raha ao anatina fifidianantsika dia misy zavatra maromaro voalohany tsara faritana fa resaka politika amin'ny fifidianana ny dikan'izay zany misy ny antsony hoe enjeu raha adika amin'ny teny malagasy zany dia hoe inona ny zavatra mety hoverina mety ho azo ao aoriana n'izao fifidianana izao zay le antsony hoe enjeu dia ny olona manana an'izay zany dia misy sokajiny misy ao zany hoe enjeu politique zany hoe misy lafiny politika zany ity fifidianana ity ka raha misafidy ny olona dia misy fiantraikany ara-politika zay mbola tsy miresaka le candidat le olona alohatsika zany fa miresaka fotsiny aloha hoe misy enjeu politique eo zay zany voalohany faharoa dia misy zany fiantraikany amin'ny fandrosoan'ny tanàna io tanàna misy le commune misy zany zay misy le olo zay zany le atsoka hoe fampandrosoan'ny fotina développement local ny fahatelo dia misy enjeu personnel ny candidat io satria matoa izy milatsaka dia mba samy te olany avokoa ny candidat rehetrarehetra zay lafiny zavatra farafakely no iaho zay lafiny zavatra telo zany tsy maintsy jerena zany rehefa misafidy ny olona ijery zany raha hoe inona ary zany le safidy voalohany dia hoe ny tena marina aloha dia hoe fampandrosoan'ny foto satria izay ngeny andrasan'ny olona rehefa mamaly an'ilay atsotsika hoe fepetra izay atante moa zany raha manina koa hoe inona zavatra andrasan'ny olona takin'ny olona mamaly an'izay hoe le mpilatsaka hofidiana zay zany fepetra voalohany zany hoe le olona mihitsy zany ny resahako zany hatramin'izay mantsy zany dia zavatra tsapa hoe saika amin'ny alalan'ny fanambatambazana na faneriterena no entina mampifidy candidat anankiray zany indrindra moa zany rehefa candidat tolotry ny fanjakana izy zany dia saika matetika amin'seho zay dia ny olo-pirenena zany tokony mijery tsara hoe hatramin'izay mety hoe fahefan'ny vola hampiasana vola zany no entina mampifidy candidat ray na amin'ny alalan'ny herin'ny fahefana ankolaka fahefam-panjakana no mampifidy candidat anankiray fa tonga angamba amin'ny fotoana tena hoe alao zany ny olona manam-panahy sy ny manam-pahendrena amin'izay no tokony mba ho jerentsika misy manam-panahy ve misy manam-pahendrena ve misy olona niomana ve satria ilaina koa le fiomanana
hitantana zany commune zany ireo fepetrareo amiko ny tokony andeha alohan'ny vola alohan'ny faneriterena samihafa. Andrea Matoda El Cristo candidat ianao a fananina mihitsy hoe aveny amin'iny faritra misy anandra lanitra iny no nipoiranao zany tao anatin'izay rehetra zay fanontaniana mitovy tsy candidat mpanjakana aloha zany ianao ary fananina mihitsy ny hoe nanasananao teto hoe anorona ny olom-pirenena ahoana ny tohevitra avy any aminao zany fa hifidy ny olom-pirenena zao mba tsy ho diso safidy. Voalohany indrindra aloha dia miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra izay manaraka ny ity fandaharana ity ary miarahaba ihany koa ny mpanaraka indrindrandrindra ny Cool TV sy ny FM radio. Mahakasika izay fanontanianao izay monsieur Henikaja amin'izao zany amiko manokana dia tokony manana fomba fijery vaovao aloha voalohany indrindra mpifidy avy amin'ny alalan'le hoe fahafantarana marina an'ilay olona ho fidiana aloha voaloha hoe iza marina ary olona io dia ohatrany ahoana io olona io eo amin'ny fiarahamonina misy azy dia inona zavatra efa mba karazana dingana zany efa nataony eo anivony zay fiarahamonina misy azy zay raha irotsaka ho fidiana izy ary ahafahany vahoaka marina mijery an'izay le ametrahany safidiny zay ao anatiny. Ka raha ny tenako manokana zao raha avy eo Andralanitra avy eo Andralanitra moa zany no ahafantarana an'le faritra misy anahy fa ny marimarina kokoa avy ao anatin'le centre misy ny Akamasoa izay fitaizana ny olona sahirana zany fantatritsika tsara ngambany ao anatin'ny centre misy ny Mopera Petro. Ka eo indrindra zao no tena hoe zavatra anisany mampalahelo kely amin'ity politika malagasy ity satria za manokana zao dia mahita mihitsy nandritra ny fotoana izay nanabiazana atao anatin'ny centre io fa na iza mpitondra fanjakana ny fandimby dia tsy mba misy mihitsy zany mijery an'ireny olona sahirana reny. Ianao nefa ny raha hanao politika mpanao politika eto amintsika betsaka mihitsy mpanao politika eto fa inona ary ny tena tanjon'ireo olona reo ao anatin'izay politika ataon'izay mofy tena hijery marina le tombotsoa am-bahoaka sa tombotsoa manokana an'ilay olona anankiray izay atsotsika hoe mpanao politika. Eo zany zavatra tena tokony mapetraka tsara ara-pahafantarana tsara ny vahoaka tokony hitandreman'le mpifidy zany ao anatin'le izy amin'ny alalan'izay fomba fijery zay. Ahitan'ny olona hoe rino samizay daholo efa mpanantenanareo candidat ka izay zany le mahatonga nanametraka hoe raha hifidy olona anankiray ianao ao anatina commune anankiray misy anao tokony ho fantarinao aloha le olona nanahoana io olona io teo ao anivo fiarahamonina le toerana niaingaina mihitsy ingan'le olona mihitsy zany izay milaza vary mitonona hoe anao politika anatanteraka ny filan'ny vahoaka marina dia izay zany tokony ho jerevana tsara ka ohatra na manokana zany zao azo lazaina hoe ao anatin'ny politika ihany moa ny tena zany raha lotsaka ho fidiana tsy maintsy ianao miaina ao anatina politika aloha izay vao afaka hitondra vahoaka izay aloha zany zavatra misy fa manana foto-kevitra ijoroako kosa manoloana andreo mpanao politika reo ary le foto-kevitra ijoroana zany dia tsy mbola misy nametraka n'io zavatra io teto amin'ny tasin'ny firenena izay mpanao politika fandimby zay. Enary mitovy hevitra amin'izay ve anao Andriamato Botodi Rémy Henry mahakasika ny mba tsy hadiso safidy ny vahoaka malagasy amin'ny contexte misy amin'izao fotoana zao. Faly miarahaba ny mpanolotra ny fandaharana ary miarahaba ny vahoaka malagasy amin'izao resadresaka ifanaovana zay tena iarahako manana zay tsy angakevitra apetraka izy mirahalahy zay fa ohatrany hoe miditra ifotony misimisy kokoa zay zany hoe mipetraka amin'ny toeran'ny ataoko hoe vahoaka tsotra mihitsy matetika averimberina mantsy ny hoe tompony fahefana ny vahoaka ary araka ny voalaza teo moa zany zao no fotoana hoe ahafahana maneho zay hoe fanana ny fahefana zay fa kanefa efa impiry naneho zay fanana ny fahefana zay ny vahoaka inona ny vokatra azony mba manao bilan ireny fifidianana rehetrarehetra nandalo regny ve ny vahoaka amin'ny fifidianana zay rehetra ka tonga zao ny fotoana zany manomboka mihitsy atsika indrisy anefa tsy raha ny fandinihako azy hoe efa antomotra le fotoana satria
tsisy fianarana vita anatin'ny roa herinandro zany fotsiny dia hoe afehezana tanteraka izay andeha hianarana fa tokony misy fotom-pisainana hianarana ahafahan'ny olona mifidy tanteraka mametraka ahoana ny ifidianana fa matetika ary zay no hita ombenombeny ny fifidianana eto amintsika ohatrany hoe tambazana zay aloha zany fomba hita hatramin'izay t-shirt avy ny tianao tenenina ao ny t-shirt ao ny lanonana isan-karazany ao ny fampirevirevena dia lasa ino ty fifandraisana arakolona zany no hoentina mifidy fa tsy fotokevitra na programanasa na tanjona hitovizana ny zava-misy aloha zay mahatonga mahavidy artiste be deaibe sy mahazara t-shirt kosa aloha hatramin'izay no lany ary atao amin'ny candidat zay tsy candidat mpanjakana ato ohatra no sarosarotra ihany raha andriamatoa Navy Jean Désiré mety iova ve zay amin'ity fifidianana ity no hoe zay mahatolotra ihany no lany zay mahavidividy ihany no lany sarotra dia sarotra lizy satria lay rafitra politika eto Madagasikara sy ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara dia tsy namela nanova zany sady tsy namela an'izay hoe tena le safidy dia mety iova ve le fomba safidianan'ny olona ny rafitra politika ty moa zany efa matetika voiziko foana ty ary tsy mitsahatra satria fanabeazana raha teo moa ny resantsika dia tsy reraka zany miteny an'ity hoe raha ny rafitra politika tokony ho izy dia ity io tsy zany ataoko hoe normal na hoe manara-penitra na hoe anaraka norma ohatsy izy ry zareo mpandinika ankalitao voalohany dia tokony misy aloha foto-kevitra anankiray iombonana ngeza be zay zany resan'ny candidatsika teo hoe misy foto-kevitra iangana aloha hoe inona ny foto-kevitra hiteraka rafi-piaramonina fiaramonina ohatrany ahoana no atsangana zay ngamba ny tena mamaly azy fiaramonina ohatrany ahoana ny tiana atsangana isa-tanàna eto amin'ny firenena malagasy rehefa vita zay dia tokony misy zany le mpitarika politika zay mivoy an'izay foto-kevitra zay zay ny atsony hoe leader politika mpitarika manana foto-kevitra manana vina eo manodidina an'io mpitarika io dia misy ireo ataontsika hoe cadre politika nareo le ataoko hoe olona mahafehy an'le foto-kevitra manodidina an'ilay mpitarika anankiray dia ao aorianan'io zany vao misy ilay atsony hoe militant na mpitolona izay tsy vidimbola na tambazana fa faresendahatra ary resy lahatra mihitsy hoe tena io mihitsy mety amin'ny tanàna sy ny firenena ary reny atsontsika hoe mpitolona reny avy eo no misy indray le mpakasitraka ny atsoka hoe sympathisant zany izy zany tsy mpikambanao amin'le antoko fa makasitraka n'le antoko dia zay vao ny vahoaka zany zay zany ny rafy zany hoe raha mirafitra raha ny tokony izy zany amin'ny fifidianana zany dia hoe mihetsika ny mpitarika mihetsika ireo atsotsika hoe cadre na le londoa mpisorona dia mihetsika amin'ny mpitolona dia mihetsika amin'ny mpakasitraka tsy misy resaka dia mandany vola be manahoana ary raha mijery fifidianana any an-dafy ianao fifidiana be ny tanàna mitovy amin'ny eto tena le candidat tsy mahita artiste ianao tsy mahita mizara t-shirt ianao fa olona mizara foto-kevitra hoe zako dia candidat zao no anamboarana ny tanànatsika dia mizara an'izay izy tsy mandany vola fa eto amintsika ataoko amin'izay le inona no fanindran-dalana amin'izay voalohany tsy leader politika ny tena misy eto Madagasikara na hoe mpitarika politika fa patron politique zany hoe débat politique ataoko tsy ananarina ray zany fa ataoko farana zany hoe olona manambola ary te haka fahefana satria izy tombontsoa ho raisinao anatin'ilay fahefana zay ny zava-misy eto Madagasikara dia manodidina an'io misy ny antsoina hoe mpiasa politika employé zany hoe rehefa miara-miasa amin'lay ataoko hoe le ataoko hoe patron zany le loha mpisona izy dia mahazo tombotsoa kely manodididina niny eo mahazo toerana rehefa tafity n'olona idy zay zany ny tena tanjona dia manodidina niny ray avy eo misy ny antsony hoe mercenaire na mpikaramanady politika dia ao aorianan'izay zany ny vahoaka zany le ty dia ny zavatra mitranga zany rehefa mandeha fifidianana dia olona mpanambola be ara politika
dia miampy an'ilay olona efa manamana-pahaizana amin'ny lafiny fandaminaminan-javatra dia miampy an'ireo amin'izay le antsony hoe mercenaire politika zay mety iova arakaraky ny vola omen'ny anina no misy azy androany izy mety araka amin'ny rakoto rapitso indray izy mety araka amin'ny rabea zay zany zava-misy eto Madagasikara ary eto amin'izay azy zany dia miteny hoe izay chaîne na ataontsika hoe randran-tariana politika makaty amin'ny vahoaka zay zany no mahatonga atsika tsy afaka mitondra tena fanovana eto amin'ny firenena malagasy hiteny amin'izay na iova ary ve zay dia zany zany mieritreritra hoe ny vahoaka no antony fa io tadidiko mihitsy nisy candidat ray mandeha any ianao izy milatsaka candidat tamin'izany fividianana député io amin'ny toerana ray ozy izy olona tsy fantatro olona mihitsy ianao fa zao mitondray ianao vola t-shirt mitondray ianao après-reveo ny olona dia mangalaina olona ray tena manana foto-kevitra ary tena mety ity ny tokony hitondrana ny tanàna fa tsy manana ninina fa tsisy mpijery manana foto-kevitra sy manam-panahy ary zay na tonga ny teny tamin'ny voalohany hoe oka tsy ho fanjakan'ny vola sy ny fitaovana intsony zay zany ny afatra miako ny vahoaka am'izay tsisy fanovana aza manatena zavatra iova raha mbola resaka t-shirt sy zavatra tambatambazana ka entinao mifidy zay ho candidat antany ny candidat del Cristo inona ny chance anananareo zany zao satria ny zavatra hita mbola tsy nanomboka amin'ny fifidianana raha ny antoko HVM manokana dia efa nanomboka ny zara t-shirt rehefa nanomboka ny zara zavatra maro samihafa teny amin'ny fiarahamonina tsy nama mirotsadrotsapoana ve nareo candidat satria raha zay hoe efa tsisy hijery zay le hoe ianao teny laza hoe manana foto-kevitra tsy efa namany very lohan'ny fotoana ve le ny zavatra tsy maintsy raisina zany ary apetraka mazava tsara amin'ny vahoaka dia zao hoe ninona zavatra fihetsika fomba fihetsika izay ataon'ny candidat na izy mampiseho foana n'izay le hoe fananan-javatra zay sy fizarana zavatra dia amiko zany zay dia famitahana ihany an'le karazana fanambanina mihitsy an'le vahoaka malagasy satria noaviny mihitsy ange nololovina ao anatin'le izy hotoloranao vola kely izy androany omenao t-shirt kely izy movy mahavita noaviny sy ny taranana izay tolotolotra ataonao anazy androany zay fa ny anahy manokana zany dia zao le tena le hoavy mihitsy tokony jeren'le mpifidy zany hoe be deaibe ny candidat milaza be deaibe no milaza hoe izahay vonona anao an'izao anao an'ity fa ny anahy kosa ny hevitra apetrako ary ny zavatra tena ilain'ny vahoaka amin'izao zany dia amiko manokana zao tsy ny olona vonona ntsony ny ilaina hitondra ny firenena fa ny olona vanona ka aizara nahitantsika zay olona vanona zay théorie resaka mbola latabatra ny anao fa zay tonga eo mpanao politika dia miova daholo zay koa ny zany hoe zay hevitra zay angambany noezana ifampizarana fa tsy hotazomina ho an'ny tena rery le izy mahakandidat ny tena fa apita amin'ny vahoaka ary anjara ny vahoaka amin'izay no mijery hoe aiza marina ara le olona vanona tokony ho apetraka hitatana ny tanàna mbola azo atokisana ve amin'ny ny ahitana ny ahafantarana n'izany olona vanona zany amin'izao fotoana zao karaha lany ary lehibe ny tanàna io ka hoe vanona ny eritreretana azy dia afaka anao inona izy ndre mato Rémy tsy mety hiazakazana moa ny fandehan-javatra satria atsika sady te hanana tanàna mandroso vahoaka mivoatra dia mametraka didy amin'izay nametraka azy ny mpitondra amin'izay fotoana ka agnatiny hoe mifidy tsika zany raha tsy tafapetraka eo anivon'ny vahoaka ny hoe manana didy izy manara-maso ny vokatra ny asa ataon'le olona voafidy sarotrarotra ihany ny ahatongavana amin'izay satria ho banga miome halina araka ny fitenenana ilay voafidy rehefa avy eo satria tsisy tsony le olona afaka mandray anjara amin'ny fanaraha-maso zay ataony igny fa vita ny fandatrahana vato igny dia vita tsy amiko anefa tsy izay no tokony ifehezana ny raharaha fa tokony miezaka hompanaraka ilay vato nalatsany ny vahoaka zany hoe ny zavatra tiako apetraka ao anatin'le hoe olona vanona mantsy izy io zany tsy miandro hoe tonga eo amin'ny toerana ianao vao mampiseho hoe ty hafa vanona fa le olona vanona zany aty am-boaloha mihitsy
dia fa tokony hohain'ny vahoaka no mijery an'izay ary zay le natonga nanonteny foana tariam-boaloha hoe fataro aloha le olona fidinareo fataro tsara izy ny olona iny nanao any izy teo am'fiarahamonina izay mibase am'izay le hoe fahavanonana zay fa be dia be kely miteny izy moa ny olona hoe omena fitondrana ve ianao hoe anda hoe za vonona tsy maintsy hiteny anao fa vonona fa aiza le fahavanonanao izay fahavanonanao zay a efa ela zay ny tokony hotazana tena fiarahamonina fa tsy mila seza mihitsy zay vao ampisay hoe ty afa vanona tsy any zany le izy ny fahavanonana amiko zany tsy mila seza io fa aty amboloha amin'ny départ mihitsy io a raha hidra anatina amafisiko mihitsy zay satria lay anoizako le resacteur manamafiny azy mirala te lasa mananendrika varotra zany a ilay fifidianana am'izao fotoana zao zany hoe za mila vato nareo mila tisorta tiany tisorta nareo a omeo mivato fa samy miala zanako ary izay le samy miala zanako zay nidika an'izay dia hoe samy afaka tsika rehefa tonga ao mitoerana zany a dia tsy misy tsony ny fifamatorana amin'ilay mpifidy satria nareo efa nameko ny sahazanareo ary le mpifidy koa mahatsiaro hoe efa mifidina efa dia zay ataony ao e ary azagaky tsika raha ohatra ka hoe misy zavatra mitranga mahakasikasika ny fitondram-panjakana tsisy miraharaha ny akamaroan'ny vahoaka tena ohatrany hoe manalavitra tsy mahakasika fiainam-bahoaka fanalavitra be ny mpitondra fanjakana sy mivahoaka satria ohatrany hoe tamin'ny alalana fanambatambazana no ny akarana teo dia rehefa vokatra zay tosindrolona hoe ay zay ataonareo ao fa zao efa teonareo a ny anay koa efa azonay a dia zao miandry indray zay manaraka ary betsaka araky ny resaka ny hoe miandry ty sorta zao zay a miandry zao zay a misy tena mpianakeny amoron-dalana mihitsy rehefa mandalo zay mpanao gazety hatramin'ny maro zao dia hoe inona ny ataonareo miandry t-shirt zay mba ohatranay zao a raha mba nanomboka ny fampelezakevitra anay maly dia ny andalana dia misy olona samby laza mihitsy mametra aloha voly tonga dia namaly an'le olona avy atrany moa za hoe raha omeko 50 000 anao androany mahavitanao taona ve zay mavita taonanao ve zay dia mialatsinaefa nananako mantsy zay resan'ny kandida zay ary zavatra tsapa hoe na dia eken'ny olona ary le fotikevitra ao a ianao a fantatry ny olona ny zavatra nataonao teo amin'ny fiarahamonina fa rehefa tsy misy zany zay le fametrahana kely zay dia ohatra milaza hoe tapaka le fifandraisana ary grave be zay ataoko hoe mahatsira loza mitatao amin'ny fiarahamonina malagasy zany zay zavatra zay ny anapiko azy dia tsotra mbola apiko kely hoe ty zany a tsy resaka fotsiny hoe lay mpifidy fa nanypilatsako fidinako ary za dia zavatra tsapako dia zao nareo ve tsy mahatsikaritra ve tsika mba ty zany mba omeko ny mpanao gazety namana rehetra hoe mba jereo a iza daholy a kandida mpanjakana tany amin'ny repoblika faharoa izay la mbola kandida mpanjakana izy a tato amin'ny repoblika fahatelo a ary mbola kandida mpanjakana izy amin'izao repoblika fa efatra zao zany hoe misy zany kategoria na hoe sokajin'olona izay mpilatsaka hofidiana izay kandida mpanjakana fotsiny ny asany nandritra ny fotoanandro zavatra misy zany a ary izay le tena hoe misy enjeu politique satria zao ny zavatra misy zany zao dia hoe ny zavatra nitranga tao amin'ny anteny meram-pirenena indrony sesy zay fatatsika rehetra na ny déchéance na ny motion de censure dia nampalemy an'ity fitondram-panjakana izay mijoro amin'izao fotoana zao ty amin'ny alalan'ity fifidianan'ity zany zao dia tsy maintsy hitady ny fomba rehetra ny fitondram-panjakana ametrahana hoe tsy ireny no izy fa jereonareo zay fa mahazo hanina be da be ato ary ampiasaina jereo tsara fa ny kandida mpanjakana ireo le kandida mpanjakana hatramin'izay ireo zany ohatrany hoe fitaovan'ny fitondram-panjakana foana anasinana hoe hitanareo fa manananina betsaka zay fa ny faharoa koa dia mbola misy tsy miankina be da be zay azo lazaina zany hoe mafetanana tsirairay a izay sokirina amin'ny fomba mivantana nankolaka na fanambatamana satria le fampandrosoany fotony manty tsara fantatra fa kely angeny vola atokana ho afampandrosoana ny commune fa indrindra fa ny commune ambanivohitra fa saika avaty amin'ny fitondram-panjakana fohy be avokoa no entina mampandroso an'ilay commune mivantana ohatra hoe raha anao tsena ianao tsenana amina miliara tsy anana an'izany ny commune anao lalana ianao a lalana 4 kilometatra amina miliara dia hoe raha tiany la na raha tianao a ny ametrahana n'izay fampandrosoana zay fa zay no manapa-kevitra dia zao avy ianao manao kandida anay satria ianao tena tiany olona eto azonareo le zany hoe amin'ny lafiny ray zany mianatsy fa toy izao kely zany satria misy fiatraikana fifidianana mantsy zay
lafindray zany izy dia ampiasaina ho fitana zany ren'olona reny a ohatrany hoe fitana ahafahana mahazo le légitimité mpitondra fanjakana zay no ambadika dia takariny zany somary asiana fampandrosoana kely any ary ny olana zany rehefa tsy candidat-mpanjakana ianao dia mifofovolo zany lehibe ny tanàna rehefa aveo satria araky ny resantsika teto nisy fotoana ny voasa teto dia ny tena hoe eo amin'ny 500 fotsiny angely loharanom-bola izay natokana ny faritra sy ny commune dia nefa tsika anao fifidianana be ny tanàna ampanatena daholo zany lehibe ny tanàna hoe anao fampandrosoana nefa ny amina 300 ny loharanom-bola mpanjakana no aentiny mampanatena olona fa anao fanjakana dia rehefa tsy mavita izy dia voatery miondrika amin'ny lafiny politika aty amin'le fanjakana fobe ka eo koa zany tena hitako ihany hoe tena efa nitakina foana moa io hoe mba haiory zalahy omeo an'le commune amin'ny fitaovana dia le olona no misafidy sy hitokisany hitantina ny fitaovana iny fa lasa fitaovana politika koa ilay candidat maire anasinana mpitondra fanjakana manaiky an'izay fanazavana zay koa za fa arikariky ny fahitana moa zany dia hoe tena efa lalimpaka be ny fahantrany vahoaka amin'ny ankapobeny nefa ireo vahoaka ireo no izy zay hoe tompony fahefana hifidy zay ka indraindray aza afaka miteny aho hoe tsy tompony tenany izy amin'ny fifidianana ataony fa mitady izay hoentiny ahavitany ny ambianceny fotsiny ary mampalahelo aza ary mampalahelo mampetipety azy ohatra hoe manisa izy hoe firy ny t-shirt ho azoko amin'ity satria zay mandalo akany t-shirt dolo vao omaly mihitsy teo akaikinay misy rangaha lehibe zay matsiaro tohina moa ny tena satria izy efa antitra zay izy indray mbola agnatin'ny mifidy izy fa tena miandrikihon-dalana mihitsy mahazo tonga dia eo anaty lamba dia miandry indray dia igny zany no andeha hivarotana ny maha izy azy ary tonga amin'izay tenen'ny havako ato hoe tsy miraharaha tsony ny vahoaka rehefa aveo satria efa azo le nieveriny tamin'igny ambiance nandalo iny zay no manahirana ka eo zany no anentanana hoe eo no anentanana ny hoe indrindra moa zany ny tegnako avy amin'ny hoe fisoloan-tegna ny mpiasa magnentana ny mpiasa mba ho matotra tsara amin'izay fifidianana ataony fa ampolo taonany maro na anatin'ny 50 taona mihitsy aza atsika mahita fa agnisan'ny voamafy tamin'ny raharam-pirenena teto ny tontolon'ny mpiasa tontolon'ny mpiasa teneninety tsy hoe zay mikarama amin'ny mpampiasa amin'ny orinasa sy ny tary fa tontolon'ny mpiasa amin'ny ankapobeny na ambanivohitra io na miasa tena io na miasa amin'ny orinasa nefa itsika reo no mandray anjara agny amin'ny fifidianana amin'ny ankapobeny ka tsy vitany hoe izay ambiance zay fotsiny fa misy fandraisana ndraikitra tokony raisinao dia ny fanarahana iregny vato narotsy akao regny misy dikany regny fa ny enjeu anankiray koa mipetraka amin'ny fifidianana dia hoe noho ny vahoaka mpifidy efa leo ilay tsy fandrosoana efa nisy zay aleo ny misafidy mijanona ny antrano tsy mifidy zay nefa loza amin'ny tatao loza amin'ny tatao amin'ny firenena satria ilay mieritreritra ny hamitaka ny vahoaka no miazakazaka mandeha mifidy dia tsy maintsy ho laniny azy fa ilay hanova zavatra satria leo ilay fitapitaka rehetrarehetra aleo n'izy mijanona ny antrano ka zay no hitako hoe olana ngeza be anankiray mba ahoana ny atao mba ho azoto hifidy ny rehetra inona ny afatra teknika ataoko hoe teknika satria tena mahakasika an'izay hoe fifidianana zay ampitainareo candidat zany manoloanany hoe ty zava-misy inona zany mba fiatsika ataonareo candidat rehefa tena hoe tena mitaky vola sy mitaky t-shirt marina ny olona na le misafidy hoe zay leo fa politique zany tsy alao zay tsy hifidy ny zavatra petraka foana zany ao anatin'izay fitakina zay dia ny fanehoan-kevitra sy ny programme anasa mazava tsara amin'ny vahoaka izay ihany hitako hoe zavatra tokony apetraka hoe ianao koa ne matoa ianao mirotsaka be ny tanàna zany manana programme ianao aloha zany efa voniny
fa miankina fahaizanao mandresy lahatra n'le vahoaka sisa no azo atao fa any amin'le resaka fizarana sy ny fangatahan'ny olona indray ao anatin'ny fampielezan-kevitra zany tsy loza zay tsisy an'izany ary ohatra na manokana zao makandidana fa mivonona amin'izany raha ny vava azo ho an'ny sasany misy mihitsy arange olona tsotra irana kandida ampifaninany andrangitra anao amin'ny alalan'izay fitakina zay zavatra zay hoe satria hitany zalahy ianao fa tsy manana an'le izy hoe io zalahy fa mandeha tsy manam-bola zalahy tsisy t-shirt dia mody manirakolona izy zay hitako tamina faritra anankiray nandalovako le izy omaly olona eo amin'ny anaky efatra anaky dimy mijoro amina sisina arabe ary mody miorakorako reo olona reo dia miteny hoe zay fidy anao fa meo aloha le t-shirt mba hametrao kely dia za moa nametraka hoe aza hoentina amin'izay le izy fa ianareo any olona voafitaka ihany impirimpiry nisy fifidianana teo tamin'ny tany sy firenena inona ny vokatra aiza ho aiza ny vokatra zay zavatra fanomezana nomen'ny kandida anao zay rehefa tonga ny rapitso ny rafakapitso indrindrandrindra fa tonga eo amin'ny toerana izy tena tsy tanteraka na izy rovotra le t-shirt ka zay no mahatonga na mametraka hoe noavy zanakareo zavatra anankiray amma araka ny voalazako teo za tazainao anatin'ny centre izay misy olona mivoaka avy eo amin'ny centre Père Pedro mariako kely aloha fa ny ao centre Père Pedro ny akamasoa zany tsy manao politika fa ny ianao amin'ny mahavahoaka malagasy ianao dia matsapa-tena ianao hoe manana didy amin'ny tany sy firenena ary nahita ihany koa fiainana lalovan'ireo vahoaka majinika rehetrarehetra reo satria na tena nge mato mipetraka tao mipetraka ao dia anisan'ny olona sahirana vao tafiditra ao ianao tsy ho tafiditra ao mihitsy raha tsy olona sahirana amin'ny mahavahoaka malagasy zany ary zay zavatra zay no tena nanosika nanao politika satria ahoana no vahiny mopera zay avy any ivelany mitsinjo atsika vahoaka malagasy eto mahafoy ny ainy manary ny fianakavinany any avy any amin'ny tany lavitra so dia zany t-shirt kosa Père Pedro tamin'izany fotoana ao anatin'izay aloha tsisy t-shirt ao araka telefonareo fa mangataka isan'andro san'andro hoe ary raha mangataka anao amin'ny vahoaka amin'ny fanjakana malagasy tsisy mamengy ao fa dia mivoaka mivelany foana mamelatra tanana mangataka tapahako ianao le vazivazy teo amin'le hoe mangataka zay fa mahavita zavatra ny tena ohatran'ny somary marqué kely aho hoe tsy maintsy mangataka mihitsy ve mpifidy zany hoe meo vola dia meo t-shirt somary mihoatra lohaka le zava-misy teny mpanjaka andrenam-pomerina tamin'ny mpanolotsainany rehefa mba mifampidinidinika reo dia mba nahavariana mihitsy ty tenina andrenam-pomerina ty hoe zao ny tenina tandremo mivola ary zalahy ozy izy fa ny vola mamitaka ny endry na dia olo-kendra renao io vola io mamitaka dia izay zany ny tena olana amin'izao hoe niteny raha teo hoe ny olona tsy amba mivola ka midika zany zay fa hoe fitaka io zany ary tokony eritrehetra amin'izay ny olona hoe tsarovy fa domina tapany ianao fa tsy mba herany akory ny alaina fa tena avy 10 eny na avy 20 eny fa ny ahy zany hitako hoe tena safidy dia hoe araka ny resanina amin'iteo olombany zany hoe io olona io ve tena endrika anankiray azo hitarafany hoe tena mendrika anay tokoa ty olona ty amin'ny mahaolona azy zay aloha zany voalohany amin'ny mahaolona azy zay le olombanina zany faharoa dia programanasa ao moa zany mety misy mikobakambava ao zany anao an'ity anao an'ity fa io programanasa io zany dia tsy maintsy arahana hoe amin'ny fomba ahoana ny anatanterahana azy ohatra zany amiko zao ny kandida maire rehetra amiko dia tokony mahafantatra hoe ohatrinona ny teti-bolany commune hidirako azo atao zany ary zany zavatra tokony ho fantatry ndraitra ohatrinona ny teti-bolany commune ary ohatrinona amin'io no afaka ampiasaina ny fotodrafitrasa ahafahana manao an'izay asa fampandrosoana ny foton'izay raha izay ary faefatra dia hoe olona mifamatotra amin'ilay olom-pirenena ny fidy azy ny tokony olona hovidiana fa araka resantsika teo lasa resaka varotra samy miala zanako amin'izao zany tokony mba olona mifamatotra hoe ianao nge nampanantenanay anito dia ahoana raha le izy mpitaonana raha maso an'izany vaoka araka le fahasahiranana ny teneny ny Rémy Henry misy mihitsy azo atao tsara zany satria ny ao anatin'ny lalàna mifeny ny atsotsika hoe fitsinjaram-pahefana dia misy andiny-dalàna milaza fa ny be ny tanàna dia tsy maintsy manao tatitra amin'ny fomba everiny fa sahaza n'ilay toerana misy azy zany ohatra zany hoe raha eto Antananarivo renivohitra dia mety amin'ny alalan'ny gazety ohatra dia efa mety ho tafavoaka zay ohatra fa raha ny ambanivohitra tsisy hividy gazety lavitra be mety amin'ny alalan'ny fivoriam-pokon'olona mitety fatra fa ny
lalàna dia mandidy ny be ny tanàna anao tatitra ny zavatra vitany akoatrany eo amin'ny filakevitry ny tanàna io zany amin'ny vahoaka zay le fifamatorana zany dia eo zany olona dia mahatsapy nanao an'izao zany izy ka zay zany tsara fantatra zay ny farany dia hoe tamin'ny fifidiana solom-bavim-boaka ny olona dia milaza anao lalana ary hatramin'izao mbola misy solom-bavim-boaka manao lalana zay raha marina dia tsy asany mihitsy zay fa amin'ity zany tena tena mipetraka mihitsy matsy fanabeazana matsy nataontsika eo inona le asany be ny tanàna voalohany indrindra ny be ny tanàna aloha zany akoatran'le hoe fisahanana ny antsoina hoe état civil na le hoe fiankonana soram-piankonana zany izay ataontsika hoe mariazy copie sy ny sisa reny zany efa asa andavanandro ny commune zany reny zay le magistrat de la village fa akoatran'izay dia misy fotodrafitrasa zay tantana ny commune mivantana ary andraiketa ny commune mivantana ohatra ny EPP ohatra ny CEG fa eritreretanareo fa ny commune zany ohatra ihany koa ren'le fotodrafitrasa ara-pahasalamana ny CSB zany na le hoe centre de santé de base dia reny CSB reny zany dia ny commune miandraikitra azy ny fitantanana ny rano fisotro madio ny fotony dia ny commune no miamivantana fampidirana ny rano fisotro zany hoe mila faritana tsara zany satria izay koa mantsy ny problème n'olom-pirenena fidy hoe hanao inona moa ity be ny tanàna ty zany tena andraikitra takiny ny fanjakana sy faritany lalàna zany zao hitako hoe tena tsy ampy ary everiko fa misy ezaka lehibe tokony ataony ohatra hoe senita ohatra na ny fiarahamonim-pirenena mampafantatra hoe izany be ny tanàna zany dia anao an'reto asa ireto dia eo amin'izay zany le programme amin'izay mampiavaka azy hoe inona ny lara-pamehan'ny candidat tsirairay azonareo le izy ny route communale ohatra na ny lalana eo amin'ny commune dia andraikitra maina ka reny zany zao lasa ohatra fotsy ty dia fidio tsika ihany tsisy ady hevitra tsy misy programme tsy misy inona fa tonga dia zavatra tsy masaka no atolotra ny olona dia nefa rano koa tsisy hitsarana n'le candidat atao anatin'ny fampielezan-kevitra zany tsika amin'izao fotoana zao ohatra ny ahoana zany ny pratika tena le côté pratika mihitsy io le candidat fa tonga dia ohatra ny ahoana zany le comportement la vitsika tokony ananany olo-pirenena na ilay toetsaina tokony hoentiny miatrika n'le fampielezan-kevitra ndrebato Rémien reny ny toetsaina hoentina miatrika ny fampielezan-kevitra voalohany dia araka ny fahitako azy mitaky toetra afaka mampiombona rassembleur moa zany hoantsika satria ny fiarahamonitsika efa mivakivaky be ihany noho ny zava-misy eo aminy tokony tsy ahitana fifampiatsiana tegna tsy mahasoa mihitsy na ho azy candidat na ho an'ny olona zay veriny hoe hifidy azy ny toetra hoe mifampiantsy na miteraka fivakisana zay fa zay aloha hitako hoe toetra voalohany tsara ananana mampiombona ary toetra miverina amin'le teny zandalahy ihany za hoe olona tokony olona efa fantatra talohan'ny latsahany zany hoe toetra mba manana hoe fahavononana ifandray amin'olona zay fahavanonana satria ohatra tsy dia tiako tsony mampiasa le fomba fiteny le hoe fahavononana satria zay mifandimby teo nge teny vonony fa aiza ty fireneny ty amin'izao fotoana nakaiza tsika amin'izao fotoana eny fa ny tiako tenenina moa zany fa ny tiako tenenina moa zany dia hoe ny toetra takina amin'ny olona ho fidiana tsy hoe toetra amboarina anatin'ity 3 herinandro 2 herinandro ty zay ny tiako tenenina fa tokony toetra efa nananany talohany zao vanim-potoana ny teteza propagande zao no hoentina hifidianana le olo fa tsy hoe tao anatin'ny 2 herinandro talohan'izao no nikarakarana dossier dia hoe candidat maire za fa talohan'izay fa tokony efa manana toetra le olona zay vao hoentina eo amin'ny aroso ifidina le olona candidat maromaro zany zao no mandalo alohan'ny olo-pirenena ohatra ny ahoana reny andraisany tokony andraisany an'izy reny ny toetsaina tokony hoentin'izy ireo miatrika an'ireny fampielezan-kevitra zay le olona sa le candidat le olo-pirenena mihitsy satria le olo-pirenena ny anao ny safidiny ny olo-pirenena maneho ny safidiny miatrika ny candidat dia izy le nyteneninay efa nazavaina teo hoe mba tsy tokony amin'ilay zavatra ataoko hoe tsinitsinina
na hoe zavatra mandalo no hoentina itakina am'le olona toy ny hoe t-shirt zany hoe ny indemnité kely fa mba miditra lalindalina kokoa amin'ny zavatra mba azo amatorana le candidat rehefa vita le fifidianana. Nanapiko zay dia mahatsiaro tononkalo ny soratany ray aman-dreny rado zay ako momba nyity fifidianany ity mihitsiny fa tsy ho teny ankoatra fara fa le voalohany dia fa ampisainantsika hoe raha misy manome zavatra ao anao kingia miteny hoe izy aloha ianao zay zany le izy zany hoe efa so mifono zavatra zany le zavatra fanomesiny inona ny ao ambadika sao dia domina tapany ity nefa nomerana zay le voalaza le tononkalo zany fa zany zavatra zany efa be mifanentanana fa mila tena voizina mafy izy am'izao ka le 5 andro te hitodika ato amin'ny candidat del Cristo hoe le 5 andro ao anatin'le izy manoloana ny fitaovana rehetra ampiasainy candidat rehetra mety isy fanantenana ihany hoe ny ahafahany vahoaka tena mandanjalanja le hoe iza le olona takany ahoana ny fandarana asany manoloana n'le tonga dia hita maso hoe tiany ianareo tia ny fandehany rehetra ny zavatra ka izay no mahatonga ana efa nametraka hatrariam-boaloha hoe tokony a na mbola tsy niditra am'le hoe irotsaka be ny tanàna ary le olona anankiray a dia tokony efa fantatry ny olona ny zavatra nataony sy ny vitany tena natao fiarahamonina iza moa zany hoe efa resy lahatra mialoha zany le olona fa tsy mila itsony a amiko ange na 5 andro ary dia tokony ampy anatin'ny fampelezakevitra raha olona efa fantatry olona anao a nanao zavatra tamin'ny fiarahamonina tsy dia ilaina intsony zany le izy fa faramafisana sisa no ataonao ao anatin'ny fampelezakevitra fepitaona ny fampelezakevitra atao ka amiko zany le 20 andro ary efa betsaka io satria raha ny tenako manokana efa ela no nanomana n'ity zavatra ty fifidianana be firotsahako be ny tanàna ty efa nizara hevitra foana tao anatin'ny fiarahamonina nandritra zay fotoana maro amataonany maro amiko zany efa fampelezakevitra efa hatry ny ela zany no nataoko tao anatin'ny fiarahamonina ka le 12 andro alalan'le toetra sy fifandraisana atao sy fifandraisana amin'ny mpiarahamonina rehetrarehetra eny ka le 12 andro io zany amiko raha lava loatra io fa na 5 andro aro tsy maninona mihitsy ho an'ny olona izay vo iseho vahoaka izay vo aneo ny heviny amin'ny vahoaka ampafantatra ny tenany hoe izaka izy izay no mety milaza hoe tsy ampy azy le 12 andro fa na 3 andro na 5 andro tokony ho ampy zany satria ianao zany efa tokony efa fantatry ny olona tsara au départ mihitsy hatrany amboloha azo atokisana ve zany ny olo-pirenena ifidy satria efa nampahafantatany tenanao ianao hatramin'izay za mahita candidat be dehibe tsy tena mbola mahatoky ny olo-pirenena ifidy ary manao ny ezaka rehetra am'izao 5 andro fampelezakevitra zao ampandany be dehibe raha mieraka Madagasikara fa voaenina mpanao gazety no manao an'izay dia eo ny tsy maintsy ho very foana ny olo-pirenena ary tsy maintsy ho influencé ataoko anaty faranga sosina foana ny olo-pirenena ao anatin'le izy mety ho tafavoaka amin'ity fifidianana ndray mandeha ty ve zany hoe be ny tanàna manana tsangakevitra hoety mampandroso zany ny olona any rehefa atao sondésir io moa zany jeriko anazy hoe mety ho tafavoaka ve amin'ny lafiny ray raha ohatra ka tena misafidy tokoa le be ny tanàna hitondra ny programme anasany sy hitondra ny fifamatorany amin'ny vahoaka zany mety azo etra satria hatramin'izay ne tsy dia tena hita loatra zay zavatra rehefa fampelezakevitra satria lay mpifidy koa zany azo zaraina azo kajy vitsivitsy za zany teo nanome kategoriana candidat ny hoe sokajina candidat hoe candidat mpanjakana candidat tsy miankina efa anina teo an-tanàna sy ny samihafa mifidy koa misy sokajy misy zany ireo mpifidy atsotsika hoe fanatika moa zany ny filaza azy za moa zany taloha ny tele tena marina tombo isy io resaka fanatisme atao anatin'ny tetezamita andaza anazava kely mihitsy ary tamin'ny gazety anankiray raha gaga mihitsy fa ny zavatra nresako tamin'ny aina manjery tahaka zao dia niraisy le gazety ary napetra ny nanokana mihitsy hoe eto Madagasikara tsy dia misy loatra le hoe tena mpitolona fa karazana club de fond hitanareo ohatran'ireny le mpihira reny fans club ohatrany hoe mpihira dia na ratsy ny hira voakan'le mpihira io na tsara ny hira mety misy tsara mety misy ratsy fa rehefa le mpihira io mihira an'le izy dia tsara foana zany nihira iny aminy zany hoe misy zany ato efa tena hoe reto olona reto na hitondranao inona izy na hitondranao inona izy na ataonao inona dia akipony mihitsy masiny fa ity ihany zany ny anazy zay zany le karazana olo-pirenena anankiray misy ndray zany le olo-pirenena le nresantsika teo le hoe ary reo no tena maro anisa le hoe inona aloha no omenao dia
zay a vao mandeha misafidy anao tisinday zany niaraka antsika ary atao fahatelo zany a zay tena azo lazainy hoe mbola vitsy de vitsy ny sokajin'olona tena hoe mampita mihitsy aloha zany hoe rehefa tonga zany le candidat tsirairay a de mampita satria fampandrosoana ny tanàna samy mahafantatra inona ny tokony atao fa any am'le fomba ampandrosoana azy nataontsika hoe comment any foana matsy problème antsika malagasy ty hoe andrasy faharentsika ny toekarena oui mais comment eny fa mifomba ahoana tsy voavady zay amin'ny fomba ahoana zay amboarintsika ny programme mpampianarana zany hoe le amin'ny fomba ahoana zany tsy mety voavaly mazava fa za zany mahita hoe ny candidat everiko hoe ny olo-pirenena zay tena mampita ka mahita hoe ay samy te ampandroso aria fa ny fomba entin'ny anina mampandroso azy ohatra metimety kokoa zany zany zao tsy mbola vitsy de vitsy ireo sokajin'olona reo ka izay mahatonga ana hoe mety izy fe zay am'tya za de ozy hoe engane ny azoko tenenina fa ny azokokelikely finoana ianao nahoana nahoana tena somary kely finoana satria hitako loatra li satria zangy efa nilatsako fidiny de tena nitety varavarana nitety tokantrano nitety tena nandeha angamba ataoko hoe maherin'ny valopolo ora zany raha ataony totalany ampitomboy ataoko hoe 10 kilometra 400 kilometra treo zany ny total mivita ditongotra tena hoe miresaka mivantana amin'ny olo-pirenena ianao de hitanao mihitsy hoe mipotra mihitsy mbola matoa zany candidat mamoaka an'le nitovy amin'le hitako oeza aloha le ty sorte dozy mbola tsy miova zany le zavatra fa mbola izay zany mialatsiny mialatsiny fa mivantana ny teneniko hoe tompona ndraikitra voalohany ny olo-pirenena satria rehefa ny olo-pirenena no mijoro hoe ny anay zao ny olona tedavina hitondra anay sy hitantana anay miova amin'ny mpanao politika azonao fa matoa ny olo-pirenena manaiky an'izay ary zavatra tsapako nanomboka tany amin'ny taona 2 tany nanomboka tena niakatra tsikelikely io zavatra io fa za eto zany de mametraka hoe misy andraikitra ngeza be ny olo-pirenena izy marina fa mahantra misy ny fahantrana ary ndraindray le fahantrana no miteraka an'izay kanefa na izany arare misy ange ndray andro ange afahantsika manova zavatra betsaka raha omentsika lesona ndre-pandeha zany ny tontolo politika hoe nololoatra zao ny tedavinay vahoaka malagasy hitondranay fa ampy zay ty fanambatambazana anay ty tsy maninona nameno miraisinao ty sorta na raisinao fa mba hapetraka ao kosa maizy ianao amin'ndre-pandeha ty tia ny tedavinay fa mety iova ampanao politika zay moa le mahatonga zay miteny hoe ilagna fagnabeazana le izy tokony andavanandro efa miditra am'izay fagnabeazana zay satria ny zavatra hita koa am'le olom-pirenena maro ny tsy mahafantatra ny tegna zony ka ny tsy fahafantarany zony igny no mahatonga azy mora ahodina amin'ny trangan-javatra miseho ary mahatonga azy tsy manana ny atao hoe personnalité tena takina amin'ny trangan-javatra anankiray miseho nefa ny fananana zo miteraka adidy ary ny adidy mila ezaka mila ady atao mba ahafahanao mahatanteraka azy fa tsy hoe ho tongatonga ho azy dikan'izay zany zavatra hoe mifampitohy le izy ary mila finiavana mila fiovantoetsaina avy aminao manokana aloha zay vao afaka hoe miandrandra ny fagnovagna ny lafin'ny firenena ka e moa zany no agnentananay foana hoe fantaro io zonao io fantaro ary arovy takio fa izay no tsy anaovan'ny sasany anao ho fitaovana ahazahoan'ny toerana hatreto aloha dia mbola saika mahatsapa ho tohatra fiakaranao foana ny olo-pirenena ao anaty fantanina nampitondrain'ny olo-pirenena izy ty ndremato candidat ahoana zany zao ho an'ny olona verihevitra ary leo politika no ahafahany mahatoky ny mpanao politika izay ho fidiny fa tsy hivadika aminy inona ilay zavatra sopapakely zany omenao ny olo-pirenena hoe reto daholo jerena amin'le candidat mandalo eo alohanareo
satria ny olona tena zay mihitsy e tena tsy resy lahatra tsony be dehibe mihitsy zay tsy hifidy fa tena tsy ny zavatra anankiray zany a tokony hojerena voalolo ao anatin'izay zavatra zay dia ny hoe zavatra tsotra tena anao tena ataontsika tsotra mihitsy hoe rehefa manao an'izao dia manao an'izao le mba tena le foto-kevitra hijoroly le candidat zany aloha no tokony no fantarin'le olona senony mba hahafahany a manaitra indray an'izay le efa somarina torotoro zay a amin'ny alalan'le hoe efa na tsy aro tena voafitaka foana e voafitaka foana zay fandimby-kevitry mihitsy ny le olona no tsy resy anjaran'le candidat zany ka izay no anjaranao zany mandamina tsara mandrindra tsara zay laminasanao zay a mba hahafahan'ireo indray a mifo zava-misy mantsy misy zao candidat izay anaran'olo-kafa no entiny mirotsaka dia misy candidat izay malaza fa be vavabe a dia mety manana chance fa lany misy candidat manan-karena be dia manam-bola dia mirotsaka ka inona le spapa e ohatratsika zany zao a ohatratsika zany zao monsieur Nkatsa araka ny efa voalazako teo foana hoe avao anatina centre zany vahoaka sahirana zany tsika zany hoe amino fa any amin'ny 95% vahoaka malagasy any angamba nge amin'izao fiaina tsy angamby fa raha zavatra hita miaina ao anatin'izay fahasahiranana mitovy amiko zay daholo zany hoe tokony candidat akaiky azy zany 5% sisa ny olona manana ny azo atao kely amin'izao vanim-potoana iainantsika zao fa ny 95% dia tena ao anatin' zany hatramin'ny tantsara efa sahirana amin'izao ny fomba hamohanany vokatrany le vola ho ampiasaina ho avadika vokatra mihitsy no efa manomboka tsisy tsony any amin'ny tantsaha zany hoe miaina tanteraka ao anatin'ny fahasahiranana zany ka ianao zany anjaranao no mamola vola programme anasa tena hoe mipetraka arahanao proof le izy anairanao an'ireo olona reo hoe hitodika indray ary iverina aty amin'ny olona anankiray rotsaka hofidiana mba tsy atorotoro fotsiny hoe efa leo zay fa zay tonga eo dia milazan'zao fa mitindra mandeha ty zay alao mihitsy aloha hipetraka ary za dia tena milaza aminareo fa anisan'ny foto-kevitra hijoroko anankiray koa dia ity ny fomba fitenin'ny mpitondra ny mifandimby rehetra teto amin'ny tany sy ny firenena dia milaza foana rehefa ao arin'ny fahalaniny ka tonga amin'ny fitondrana dia manao hoe tsy mora manao zavatra amiko zany zay zavatra zay tsisy an'zany tsy mora zany manao zavatra fa ndrebirebena saim-bahoaka zany fa rehefa tsy hainao le izy dia aza atao ianao nge mitetateta mirotsaka hovidiny e fitahanao mivoaka amin'ny alalan'ny zavatra rehetrarehetra avy eo mitaky aminao amin'izay mivoaka hoe ahoana monsieur le maire na monsieur le président ny zavatra ohatr' zao ianao nge nampanantena ty dia milaza anao avy eo hitanareo fa tsy mora manao zavatra e aza rebirebena amin'izany ny saim-bahoaka tompoko rehefa tsy hainao fotsiny le izy dia aza atao fa raha zavatra hainao io mandeha ho azy io e tsy zavatra tsy mora zany ny anapiko azy koa hosahiran'le rangaty hevitra zay zany le tena zavatra tokony hampahafantarina vahoaka mihitsy ary zay nge mahatonga na miteny foana hoe jereo tsara aloha le candidat fidinareo fataro fa aza manaiky zay le tolotoroana fidina zay ny anapiko azy koa hoe tokony mahatsiaro koa ny olo-pirenena hoe mifamatotra amin'le olona fidinana zany hoe ny tiako resana zany dia hoe mila mandray anjara satria ny fampandrosoana nge tsy lehibe ny tanàna fotsiny no hampandroso an'le commune fa ny fiarahamentan'ny olo-pirenena rehetra ao amin'le commune ary izay le fahaizana fanerasera amin'ny olona satria tadidiko mihitsy za efa nitantana boribory tany teto Antananarivo azan'izany hoe na dia atao hoe tsy tena maira 100 isan-jato ara dia misy apahana asana be ny tanàna be dehibe zany no endreketana boribory tany anankiray fa zavatra tsapa hoe rehefa tena hainao mifandray amin'ny olona sy mitondra ny olona hoe anao an'ity tsika dia tia ny tanjona iarahana hitondra zavatra ho anareo ty dia tena mandray anjara ary tadidiko nisy fokotany anankiray efa leo ny manao cotisation ny olona satria zany le ampandraisana mila an'izao ndray anaovana an'ity dia andrasy fa ho tataraiko anareo ty hatraizany finiavan'ny olo-pirenena rehefa tena hoe tsapa ny famahasoana azy le zavatra atao dia ny olona teny hoe manamanaka atao mihitsy ny tena ny teny hoe zay tsy mahavita fangalana vola foana fa le olona sahirana anankiray no ny teny hoe tena mahasoa antsika eo satria zao ny antony satria zao ny antony ka dia zao ity ny ana omeko zao dia zao ny fandraisana anjarako azonareo le izy zany hoe rehefa mandray anjara ny olo-pirenena satria ny olona zao mieritreritra fotsiny meko ohatra fotsiny tsika mifidy be ny tanàna izy ny asany be ny tanàna andamina ny tsena ohatra zao eto Antananarivo rehefa zao ny raisiko ohatra zany be ny tanàna zany dia mametraka hoe ny tsena ho an'ny mpivarotra ny trottoir ho an'ny mpandeha tongotra ny arabe ho an'ny fiara dia rehefa mandeha amin'izay ara le fifidianana tafiditra ilolo alana amin'izay le mpivarotra moron-dalana inona ny teny mpivarotra hoe zay nge mifidy anareo ny fidianana azy nge andamina ny tanàna hoe
miditra mivarotra any anatin'ny tsena fa tsy nifidianako anio dia mba hahafahako manaoko zay tiako atao nefa propaganda ne ka tsisy manala mpivarotra eny amoron-dalana ka izay le tiako tenena mantsy miverina amizay zany amle tokony ny fampandrosoana ny tanàna zany a dia tsy ny be ny tanàna zany dia mitondra levina izao ny tanàna tiako hitranga eto amintsika fiarahamonitsika eto tena minao mety tsy olany raha izy be fa ao anatin'izay kosa ke ao anatin'izay kosa ke misy zavatra foana tokony ho alaminy tsy hoe hoasoronao fotsiny kosa ary le olona dia ho aiza mba fivelomany le izy fa tadavana vahaolana foana dia zay le resahako hoe andraikitry ny be ny tanàna mijery an'izay zay le vahaolana zay miverina any amin'le hoe ny tsena ho an'ny mpivarotra trottoir amin'ny mpandeha tongotra dikan'izay zany io be ny tanàna io zany dia tokony voafatotra hametraka fandaminana tsena vaovao ka anala le mpivarotra moron-dalana hametraka azy amina toerana mampivarotra azy azonareo le izy a dia izay zavatra zay zany a tsy maintsy ataontsika raha ohatra zao izy any ambany vohatra dia mety hoe ny anay a misy tohadrano na lakan-drano a tokony hovitaina dia ahafahana manondraka tambary bebe kokoa zany fanaovana lakan-drano zany eny mety ho asa-pokon'olona raha tsisy volany communina zany dia hoe andao arany a fa iantoka sakafo ny endrikendrika na hoe anao sakafo dia zao mandray anjara ny fokon'olona fa ty araky ny programme amin'ny fanarahantsika dia ho atao tia ka dia fandraisana anjarany commune manana vola zao zay a fiditsika ny fitaovana ataontsika ny sakafo fa ny herintsandro no andrasanareo fa mitenanao fa miditra ny fokon'olona satria miatraika ny vantana any amin'ny fiainany a ny fahavitahany io zavatra io ka hoy a hoe ny aza sady miantso a zany ny olom-peny tsy ampy fotsiny mandrotsaka vato fa ilaina ny hoe inona zany no andraikitro amin'ilay programme nasa nyvidanako an'ity olo ty fa na mifandoavaketrany e tena miteny aminareo a fa eto Antananarivo renivohitra mbola any amin'ny 80 isanjato angeny ny taham-pandoavaketra amin'ny etratrany eto Antananarivo ary amin'izay 80 isanjato zay a any Cotonou any Benin any amin'ny tanàna anankiroa any Afrika tsy aditiko le tanàna anankiray fa namakitahirikevitra momba ny 70 isanjato ny anazy ny fandoavaketra dia azakaky ianao raha madio ny tanànan'ny olona raha mandroso ny tanànan'ny olona fa ny aty amintsika sady tsy te andoha heritsika nefa mitaky vokatra satria hoe efa fidina fotsiny nareo dia ataovy izay ataonareo ao fa misy adidiny ny olom-pirenena ao anatin'ny fampandrosoana ny tanàna ka zay le ilazako any tsy vitan'le mandatsy abaty fotsiny ny fifidianana zay atao fa tsy maintsy mitohy afaran'izay le ahafahana hoe manara-maso ny ezaka iarahana ny dingana zay atao ary tompona andraikitra amin'izay koa ny vahoaka fa tsy hoe amin'le fandatsahana vato anatin'ny vata fifidianana ihany ny andraikiny fa ny manara-maso ka mba hahafahana manao an'izay zany dia mila mifoha amin'ny torimaso ny ritraretra mifoha amin'ny torimaso mandeha mifidy aloha zany tsy maintsy mila mifoha amin'ny torimaso mandeha mifidy mba ho araky ny sitraponao sy safidinao ny olona apetraka eo fa tsy hoe ataovy ao e fa mila mandray andraikitra satria adidy io ary raha tsy zay koa tsy manana zo imenimenina rehefa tsy amin'ilay eritreretina no miseho satria tsy nandray anjara amin'io anao tsy tompona andraikitra amin'io anao ary zay nefa le mampikorosofahana ny firenena satria milaza hoe io ne raha nisy samy zany io fialana andraikitra zay tany iarahamanana io iarahamonina dia samy tompona andraikitra feno ka mila zay fandraisana andraikitra zay zany mila zay fifohazana zay mba samy ho tompona andraikitra ary raha tsy mandroso koa ny tany itsika rehetra no samy ataoko hoe hitondron'ny olona molotra eto io ary Madagasikara malaza manan-karena fa ny olona ao aminy mahatra zay ka mila fandraisana andraikitra zay ary zay le anintanana ny rehetrarehetra mba hosahy andray zay andraikitra zay eny fa na iafara amin'ny hoe fanesorona zay ny olona nomena andraikitra ne mbola fandraisana andraikitra aby jiaby zay mbola fandraisana andraikitra zay amin'ny syndicaliste moa zany mipetraka tsara mihitsy zay manana zo zay rehefa hoe tsy magnatanteraka ny adidy omena azy ny olona ny fidina dia esoronay eo agnatin'ny règlement
iaignane mihitsy zay satria tsy tanteraka le zavatra. Ny vaovao voarainay mpanao gazety ihany koa hatramin'ny omaly hariva dia ny fiazakazahany feo any amin'ny fampielezan-kevitra any amin'ny hoe rehefa tsy mifidy candidat mpanjakana ianareo dia ho sahirana amin'ny fampandrosoana. Tiantany azy zany ho antsika vahiny eto hoe fa tena tsy maintsy sahirana ve raha ohatra ka hoe commune tsy miankina amin'ny fanjakana tsy candidat zany hoe tsy afaka petraka ve le hoe tsy afaka miara-miasa amin'ny fanjakana raha ohatra ka tsy candidat mpanjakana satria ny olona tonga dia sahirana fa ny fanjakana mbola ray aman-dreny any ambanivohitra any ary zay no iveran'ny olona fa mitombona atomboka aty Andriamatoa Désiré Ranaivoson angambany aloha dia Andriamatoa io moa efa nasiako fampidirana ihany teo mikasika an'izay fanazavana akabeany fa ny zavatra resako dia hoe io fomba fanaovana propagande io hoe rehefa nisy fiteny moa nazatra tato amin'ny 3e république tato hoe aza manalavitra amin'ny mpandobary zay mihitsy moa ny fiteny azy république iny 3e république anisan'izay ny ministre mpanjakana ihany koa na mierina an'izay tamin'ireny fotoana ireny aza manalavitra zany kanefa ny zavatra tokony izy dia zao ny commune dia izy io mantsy tsara zany resantsika hoe misaraka tsara mihitsy ny fahefany ny fanjakana fohy be sy ny fahefany ny fotony zany hoe le ataontsika hoe pouvoir central ozy izy ny fitenenana sy ny pouvoir décentralisé zavatra manana ny commune mantsy tsara fantanomena fa manana ntsony hoe autonomie na hoe fahaleovantenana ara-pitantanana sy ara-programme manana ny teti-bolana izy ary ny volany dia izy ihany makazy any amin'ny contribuable na mpandohetra izy manangona ny volana afa tsy anakiroa ihany raha faditadiavaka azy voalohany dia le subvention na le hoe fanampiana omen'ny fanjakana tsy njaraina amin'ny commune tsirairay zay vola vao amin'ny teti-bola mpanjakana iny no amena ny faharoa dia misy ny antsona impôt synthétique zany hoe ireo etra tambatra moa filaza azy zay alohana rempivarotra reny na sy ny sisa dia izy reny zany fanjakana manangona azy dia ny impolisanjato an'ny commune nefa polisanjato an'ny faritra na an'ny région amin'ny akabeany angambany reo zany ny tena miankina amin'ny aty amin'ny fanjakana fohy be fa ny ambony dia tena fahaleovantena le commune fa io zany tena hoe dotandroka aloha le izy amin'ny lafiny ray zany hoe faneriterena ankolaka ary eo zany tokony hijoro ny olom-pirenena hoe tsy ekena izany satria rehefa zay hitako hoe miova maro rehefa miova ny olom-pirenena dia miova reo ny faharoa kosa nefa ny dity misy ihany foto-drafitrasa zay ny fanjakana fohy be manao azy ohatra reny ataoko hoe ny sekoly ohatra dia ny ministera amin'ny fampianarana manana teti-bola anaovana sekoly ohatra dia izy no misafidy hoe ary iny anaovantsika sekoly dia amin'ireny zany le misy an'le commune ataoko hoe faralana ary zay mahatonga na amin'ny tena inge hoe maninona no atao ohatra zany izy io fa tsy omena le commune le loharam-bola afa manangana mamita ny iraka fa tsy tokony atahotra aloha nyolom-pirenena zany misafidy na dia eo ara fiparitany zay na dia eo ara fiparitany zay satria io zany fomba fiady hatramin'izay akatonay ny CSB aty aminareo raha tsy mifidy candidat mpanjakana nareo akatonay tsy alefanay aty mpampianatra raha ohatra zany ange ny fomba fanerenakolaka ary zany tsy hoe amin'izao ihany zany no mitrangy fa zany ataoko hoe fomba fiasa ary ny tena manahirina dia zao misy an'le mpiasa mpanjakana sasatsasany ambony izay manana mena toerana dia ampiasaina ankolaka hitondra n'izay feo zay ny fotony ihany dia lasa miorory le vahoaka ka ozy hoe efa mba 3e tena tolo faharivo fahatelo tsika 3e millénaire tena oka re tena omeo safidy malalaka satria ny amaranako azy dia ty inona moa ny antsona hoe fahafahana na hoe liberté zany ny famaritana nomeny mpampianatra filozofia anay izay hatramin'izao dia haiko tsy enjery ny fahafahana dia fahazona amin'ny safidy ary safidy tsy manontona amin'ny fahaveloma zany hoe tsy miteraka faneriterena aty aminao zay ntsony hoe fahafahana ka raha terena amin'izay ny olom-pirenena isy fanerenakolaka ohatran'izay dia tsaroso fa ny fahafahana isambatan'olona mihitsy no voadona sy voahitsakitsaka ao anatin'izay faneriterena ary na ity fanambatambazana fizaran'ny zavatra ty arane dia tena tsoroko fa efa fanosihosena ny fahafahan'ny olona isafidy fanambadiana ozy izy candidat del Cristo tsy matahotra ihany ve ianareo ianao zao candidat avy amin'ny atoko lehibe anankiray ny malagasy miara-miainga raha tonga amin'ny fitantarana commune tsy manavy hoe
isedra olana ny olo-pirenena ahoana ny fomba irassurena azy ireo fa afaka mitondra fampandrosoana ihany ny candidat tsy ao anatin'ny fitondram-panjaka. Raha ny tena marina zany amiko manokany tsy maintsy mipetraka foana nge ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana sy ny bentanàna izay mitondra na tsy mitovy loko ny vina ary satria efa nisy fotoana nge tany amin'ny fifidianana tamin'ny 2007 izay nisy ny fifidianana bentanàna farany tamin'izany fotoana zany kama mbola tadiditsika fa mbola tena tao anatin'ny nisy antoko anankiray mbola tena tao anatin'ny hoe natanjaka ary nafana tena hoe na ny fitiavan'ny vahoaka azy anisany efa nanao fomba fiteny ohatr'izay tamin'ny vahoaka hoe rehefa tsy candidat anay no lany eo dia tsy ho mena fanampiana ny commune misy anareo fa rehefa avy eo nge lany le candidat teo amin'ny commune nisy anay indépendant izy tamin'izany fotoana fa niara niasa ihany tamin'le fitondram-panjakana nisy fa izay zavatra zay zany karazana dotandroko angamba ny azoko ilazana azy aty ambolo mba ampandaniana an'ilay candidat mpanjakana fa tsy maintsy mipetraka foana fiaraha-miasa rehefa tonga eo fa amiko tsisy an'izany tsisy be ny tanàna andeha hoe ary ny tena tiako apetraka dia zao hoe tsy tokony ololovina politika loatra ny any amin'ny commune satria le commune ngeny natao hoe base any zany tena fampandrosoana zay miampaka any amin'ny vahoaka marina ka niza be ny tanàna tonga eo zany dia tsy tokony tena hoe mitodika loatra amin'izay le politika resaka politika zay sy ny politika apetraka izay mpitondra eo ambony rehetrarehetra zany fa tena hoe mifantoka tanteraka amin'ny asaka fampandrosoana ka maliko ny tenina hoe raha misy raha zay le tsy fanampiana taondrareo zay manana ndraikitra ny be ny tanàna mikaroka fomba ahafahana ahitana famatsim-bola amin'ny alalan'ny fanaovana an'ireny le commune amin'ny raha vavy reny manao zimelazina commune reny ohatrany tenako manokana zao anatin'io commune Ambomangakely io dia efa manana solotena ao la France ao mipetraka any mihitsy le olona izay efa nomena mandaly izy nakako mandata ao amin'ny ngamera teo aloha satria moa zao izy efa candidat koa efa tsy be ny tanàna ntsony izy zany efa izy zany no nomena mandat solotena anay any amin'le commune any dia anatanteraka an'izay le asa commune amin'ny rahavavy zay zany rehefa tonga amterana misy fomba foana zany tena mariny fa tsy voatery andra zay foana ampiko kely fa marana kely momba an'izay fa tsara ihany fantatsika hoe ity fifidiana be ny tanàna ity misy fiatraika angeza be amin'ny fiainam-pirenena voalohany indrindra aloha zany dia eo zany mety ho ampiasainy ny antoko politika io ary zay mahatonga an'le fitondram-panjakana nge manery foana satria raha sanatria izy tsy mahazo maro anisana be ny tanàna nge dia tonga dia sahira-tsaina dia ampiasainy zany zay zany hoe fanontena zava-dehibe dia ity fifidiana ity sy fiatraikany ana fifidiana loha olona satria be ny tanàna sy mimpanolotsaina ifidy ny loha olona dika zany misy enjeu politika koa zay ity fifidiana be ny tanàna sy mpanolotsaina ity isy fiatraikana fifidiana na lehibe amin'ny faritra sy ny mpanolotsay-paritra satria andeha koa io fifidianana io ary ny fototra petraka ity isy fiatraikany any ity fifidiana be ny tanàna ity atraika ny fifidianana faritany satria misy ny mpanolotsaina amin'ny faritany sy ny filoha amin'ny faritany zany hoe ity zany fototra ary ity fifidianana be ny tanàna ity no hanomana an'ireo tokogoavana amin'ny fifidianana ny filohan'ny repoblika amin'ny taona 20 sy 20. Ena tsara fantasy tompoko tapitra ny fandaharantsika miteny ity fa meko fitenenana fohy tena fohy ianareo mamarana azy tsirairay avy atomboko ato amin'Andriamatoa Rémy Henry dia manaraka azy ianao Andriamatoa candidat dia mamarana azy Andriamatoa Désiré Ranelson tena izahantsika fitinina mihitsy napahatsihivoko moa zany hoe manoloana ny olo-pirenentsika ho fitinitsika hoe ahoana zany ny fomba hiatrena ny fampelezan-kevitra ahafahana mba tsy hahatonga ny rehetra tsy ho diso safidy fa mitinana fohy dia fohy ny avy amiko moa zany dia tsotra be ny mba tiako angatahana amin'ny pilatsako fidina anatrehan'ny vahoaka mpifidy azy mba ho afaka ametraka mazava ny contrat programme hoentiny miaina amin'ireo vahoaka andeha hifidin'ireo mba ahafahan'le vahoaka mpifidy azy mitsara tanteraka ve sa tsy tanteraka ny nampanantenainy dia ny tiagna asongadina koa dia hoe mamporisike ny tena moa tsy candidat fa mahatsapa ny asarobidin'ilay hoe fifidianana mamporisika ny isambatan'olona tonga taona mba andre avitriky andre anjara mba tsy tonga amin'ilay hoe tinkano tsy tinkano fa mba safidy no mipetraka
dia mba miaraka misitraka zay zava-misy eo ary adidia raha manana ny fampandrosoana ny firenena. Misoratoko Andriamatoa Del Cristo. Ny manokana zany zavatra tiako apetraka eo amin'le resaka fahaizany vahoaka malagasy foana mifidy ny olona hitantana azy mandritra ny 4 taona tokony mahay mijery tsara zay olona anankiray zay zany ny mpifidy fa tsy mitodika intsony amin'le resaka hoe fanolorana zavatra sy ny hoe ty avy amin'ny candidat aniza na avy amin'iza fa tena hoe mahay mijery marina ny olona afaka nitondra ary natanteraka n'le etaetan'ireo vahoaka reo indrindraindrindra fa zay candidat tena hoe mba manana programme anasa tena hoe mifantoka tanteraka amin'ny resaka social zany satria social vahoaka zao tena ambany dia ambany zany amin'izao fotoana zay angamba no azoko amarana anazy. Andriamatoa Jean Désiré Ranavison. Ny amarana kosa angamba dia hoe ny tena fiovana dia ny fiovan'ny tena zany hoe raha tsy miovy ianao tsisy zavatra iovy eo ka tonga amin'ny fotoana angamba hoe raha te hanova ny sehatra politika eto Madagasikara tsika dia tsika olom-pirenena manova fomba fijery voalohany fomba fifidianana voalohany ary zay fomba fifidianana zay dia ahafahantsika mametraka rehefa manomboka tsy miankina amin'ny zavatra zaraina aminao ny safidinao fa miankina amin'ilay zavatra andrasanao amin'le olona mamaly an'le zavatra andrasanao amin'ny fiarahamonina ve le olona dia zay ny zava-dehibe voalohany. Faharoa dia hoe rehefa manomboka ny vahoaka tsy manaiky teriterena sy tambatambazana fa malalaka tsara amin'ny safidiny dia everiko fa zay ny fanombohan'ny fanovanany firenentsika ka aty amin'ny vahoaka ndray zao ny andraikitra tsy mpanao politika intsony zao ny responsable fa tsika vahoaka ny responsable ny tompona andraikitra ary zay zavatra ho avoaka atsika eo satria ao anatin'io isoloary io tsisy manery atsika eo tsy misy manambana atsika amin'ny basy na manambotamby atsika amin'inona na manambotamby amin'ina fa safidy malalaka ka dia ao ianao sy neritreritrao zany fa dia hoy hoe ny safidy zava-dehibe tandre mivarotra ny safidy fa mivarotra safidy dia mitovy any mivarotra firenena. Tompoko lasy tompoko vavy fifanabeazana fifampikoloana ary fifampitaizana izay no tanjona fototra antony namolavolana ny fandarana mikolo-hevitra atao anatin'ny vanim-potoana izay mamerina ny andraikitra am-pelantanan'ny olom-pirenena isika amin'izao fotoana izao ary ity fandarana androany ity no anjara biriky ny entinay teto mikolo nanampiana antsika olom-pirenena ahafantatra an'izany atao hoe miantrana manoloana ny fieritreretana miantrana manoloana ny andraikitra izay tsy maintsy raisina momba ny hoaviny ny firenena izany isorana ny candidat Del Castro candidat ny malagasy miaramianga avy amin'ny commune Ambohimangakely eny Avaradrano laharana fafito anatin'ny bulletin atokana. Andriamatoa Boutodi Rémy Henry secrétaire général ny Sekrimana ny syndicat kristiana malagasy ary Andriamatoa Ranavison Jean Désiré flou national ny vovona pirenena tanora vovona pirenena tanora miara-miasa ihany koa amin'ny antoko marina makasitraka anareo tany tokatrano ihany koa niaraka taminay nandritra ny orairay sasany tato anatin'ny fandarana mikolo-hevitra tamin'ity anio ity mbola ioneto ndray ihany koa isika amin'ny heriny ezana ny azo an'ireo candidat eto Antananarivo renivohitra hitondra ady hevitra ato anatin'ny fandarana mametraka ny mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy amin'ny heriny anio toy izao indray veloma tompoko.